Et une invitation pour vous spécialement. Dia fanasana manokana ho anareo Si vous êtes à Tana, raha ohatra ka eto Antananarivo nareo ou si vous êtes de passage, na hoe sendra mandalo eto nous vous invitons à venir nous rejoindre dans nos réunions dia en présentiel. manasa anareo tonga hanatrika ny fivoriana eto an-toerany. Vous pouvez nous écrire, Afaka mifanoratra aminay nous nareo envoyer des messages si vous ne connaissez pas le lieu où nous nous rassemblons, afaka hoe mandefa message raha ohatra tsy hitanareo ilay toerana ivoriantsika et nous vous répondrons avec plaisir. dia tena hoe hamaly anareo amin'ny fifaliana izahay. Si vous vous trouvez en province, à Tamatave ou à Tuléar, Raha ohatra indray nareo ka any amin'ny faritany ny Tuléar na any Toamasina vous pouvez toujours nous joindre à nous. dia mbola afaka miresaka aminay foana nareo Écrivez-nous tout simplement manorata fotsiny aminay et nous vous indiquerons l'adresse où nous nous rassemblons dans ces deux villes de province. dia ho atoronay aminareo hoe aiza ny toerana ivoriana any amin'ireny faritany ireny Et que le Seigneur vous bénisse. dia ny tombo hitahy anareo. Alléluia. Nous allons prendre Alléluia. notre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens et le chapitre 3. Andray tsika ao amin'ny epistile nisoratan'i Paolo amin'ny Filipiana toko fahatelo. Nous allons lire à partir du premier verset. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Manomboka amin'ny andininy voalohany farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo, tsy manahiranay ny manoratra teny averiny fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilemy, fa isika ny voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharentsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Kanefa mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho, raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, maika fa izao, fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy amin'ny fototry Israely, dia avy amin'ny firenen'i Benjamina, hébreu sady avy amin'ny hébreu aho, araka ny lalàny dia fariseo, araka ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy manan-tsiny. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy, eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba ahazoko an'i Kristy, ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy,
dia ny famarian'Andriamanitra amin'ny finoana. Le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Manomboka amin'ny 20 endy mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka mitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty tsy toy ny efa nahazo sahady aho mba efa nateraka sahady fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. On va lire deux derniers versets, les versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Andinindroa farany ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray loha no ataoko manadin'izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha eny miezaka hanatratra ny marika aho azoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Alléluia. Amen. Paul est en train ici de montrer en quelque sorte un peu son CV. Paul eto dia ohatran'ny hoe mampiseho any CV-any Il montre qui il est, asehony hoe izy qu'est-ce qu'il avait, ary inona ny zavatra nananany, son titre, sa position, ny toerana nisy azy ny fiantsoana azy, ce en quoi il avait placé sa confiance. izay zavatra nitokiny rehetra. Et il nous dit que toutes ces choses, à partir du moment où il a connu le Seigneur, Dia izy miteny antsika hoe nanomboka tamin'ny fotoana izy nafantatra ny Tompo, il les a regardées comme étant une perte, comme de la boue. dia nojereny aho fa ty antoka tahaka ny daivoraka ireny. Dans un autre livre, dans le livre, dans une des épîtres aux Corinthiens, Ao amin'ny epistile Koritiana il parle d'une course dia miresaka izy hazakazaka et qu'il avait un objectif à atteindre dia misy tanjona tokony tratrarina izy. et que dans cette course, Dia ao amin'io hazakazaka io il s'est focalisé sur le but, l'objectif. dia mibanjina an'ilay tanjona izy ho tratrarina. Et qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui sont venus Ary be dia be ny zavatra antranga avy any ivelany pour le déranger, pour l'empêcher d'avancer. mba hanelingelina azy ka tsy hahafahany mandroso. Mais comme il avait un objectif, Fa nefa izy satria izy nanana tanjona il n'a pas considéré les facteurs extérieurs qui pouvaient l'empêcher d'avancer. dia tsy ny eritreretiny ny zavatra mitranga any avelany izay mety nanaka anazy androso, Mais il a fixé son regard sur son objectif, fa nibanjina an'ilay tanjona izy sur un prix. amin'ilay loka, Parce qu'il y a un prix, il y a une récompense satria misy loka misy valipiti à la fin de cette course. any amin'ny faran'io hazakazaka io. À la fin de notre marche chrétienne, Any amin'ny faran'ny lalantsika maha-kristianantsika il y a une récompense. dia misy valipiti, Mais pour obtenir une récompense, fa nefa mba ahafahantsika mahazo an'izay valipiti izay il faut concourir. dia mila mihazakazaka isika. Le salut, il est gratuit. Ny famonjena dia maimaimpona. Lorsque nous avons cru au Seigneur, Rehefa nino ny tompontsika nous nous sommes repentis de nos péchés, dia mibebaka any amin'ny fahotantsika isika nous sommes pardonnés, dia voavelontsika nous sommes sauvés,
dia voavonjy Nous isika sommes devenus des enfants de Dieu dia tonga zanak'Andriamanitra isika par grâce. tamin'ny alalan'ny fahasoavana. C'est gratuit. Mahay maim-poana le izy. Mais lorsque nous recevons ce salut Fa rehefa mandray an'io famonjena io isika gratuitement, mahamaim-poana nous avons une marche à faire. dia misy dia tokony alehantsika, misy lalana tokony alehantsika. Paul parle d'une course. Ary Paoly eto dia miresaka hoe azakazaka. Et à la fin de cette course, Any amin'ny faran'io azakazaka io il y a un prix, dia misy loka il any, y a une récompense misy valipiti any que le Seigneur nous a réservée. izay efa nomaniny tompo atsika. Mais en courant, nous ne pouvons pas courir n'importe comment. Fa rehefa miazakazaka tsika dia tsy hoe zay miazakazaka amin'izay tiantsika fotsiny. Dans une compétition, il y a des règles. Any amin'ny fifaninanana dia misy fitsipika, Il y a des règles de jeu. misy fitsipiky ny lalao any, Et il misy y a des fitsipika-lalao. adversaires. Ary misy mpifanandrina aminao. Et ici, donc, Paul nous parle justement de cela. Ary Paoly dia miresaka an'izany indrindra amintsika. Il nous dit que justement, à partir du moment où il a connu le Seigneur, Miteny izy hoe nanomboka tamin'ny fotoana nahafantarany any tompo il a oublié tous les titres et toute position qu'il avait. dia adininy ny anarana fiantsoana azy rehetra sy ny toerana izay nananany rehetra. Il n'a plus attaché son cœur à ces choses-là. Ary tsy nampifamatotra ny fony tamin'ireny zavatra ireny intsony izy. Parce que ces choses-là l'amenaient à oublier le Seigneur. Satria ireny zavatra ireny dia nitondra azy hanadino ny tompo. Le titre que nous pouvons avoir, Ny toerana izay mety hananantsika, la ny famille fiantsoana izay dont hananantsika, que nous appartenons, ny fianakaviana izay misy atsika, le travail que nous avons, ny asa izay hananantsika, le milieu social ou l'argent que nous possédons. ny saranga na ny vola izay hananantsika. Tout cela peut amener notre cœur à être gâté. Izany zavatra rehetra izany dia mety hitondra ny fotsika ho simba. Ce n'est pas que c'est pas bon d'avoir tout ça. Tsy hoe ratsy akory manana an'izany Ce n'est pas un péché d'être riche. ary tsy fahotana ny manan-karena, Ce n'est pas un péché d'avoir des biens matériels. ary tsy fahotana ny manana zavatra ara-materialy. Mais comment est l'état de notre cœur par rapport à ces choses-là? Fa manahoana ny toe-pontsika manoloana an'ireny zavatra ireny. Paul, il donnait beaucoup d'importance à tout cela Paoly dia namelanja an'izany rehetra izany avant d'avoir rencontré le Seigneur. talohan'izy niaona tamin'ny tompo. Mais il nous dit qu'à partir du moment Fa où izy il a connu le Seigneur, miteny amintsika hoe nanomboka tamin'ny fotoana nahafantarany amin'ny tompo il a commencé à regarder ces choses comme de la boue, comme une perte. dia nanomboka nijery an'ireny zavatra ireny izy tahaka ny fatiantoka sy taimboraka. Pourquoi? Satria maninona Il dit afin de gagner Christ. hoy izy hoe mba ahafany mahazo an Kristy. C'est bien de souligner cela. Mila tsipiatsika Afin tsara de zay gagner Christ. mba azony an Kristy. Ça veut dire que ces choses-là Ny dikan'izany hoe ireny zavatra ireny peuvent nous empêcher dia mety hanakana antsika de gagner Christ mba tsy hahazo an Kristy si notre cœur est attaché à toutes ces choses que nous offre le monde. raha mifamatotra amin'ireny zavatra izay omeny izao tontolo izao ireny atsika ny fotsika. Comment est-ce qu'on peut gagner Christ? Ahoana moa ny ahafahantsika mahazo an Kristy? Il y a un terme que Paul utilise qui me touche beaucoup. Misy fiteny izay nilazany Paoly azy izay tena mahakasika Je vais lire le verset 8. andiny fahavalo vakiko Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany ny hatsaran'ny fahalalana an Kristy Jesosy tompoko izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko an Kristy. Il y a deux expressions que je voudrais souligner. Misy fiteny anankiroa tiako tsipihana eto Le premier, il dit « à cause de l'excellence de la connaissance
de Jésus-Christ. Ny voalohany dia hoe noho ny fioaran'ny hasarany fahalalana ny Kristy Le Jesosy. deuxième, c'est afin de gagner Christ. Dia faharoa mba hahazoako an'i Kristy. Paul parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paoly dia miresaka ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Il ne Jesosy. parle pas de la connaissance de Jésus-Christ, Izy tsy miresaka fotsiny ny fahalalana an'i Jesosy mais Kristy, il insiste, il fait une emphase en disant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. fa amafisiny ilay izy hoe ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy. Comment est-ce que toi et moi nous connaissons Jésus-Christ? Ohatry ny ahoana ny fahafantarako sy ny fahafantaranao an'i Kristy. Il fut un temps où j'avais participé à un jeu chrétien Nisy fotoana nandray anjara tamina lalao kristiana et on avait demandé à tous les participants c'est qui pour eux Jésus. dia nanontaniana tamin'ny mpandray anjara rehetra hoe iza moa Jesosy amin'izy ireo. Certains ont dit Jésus, il est le Seigneur, Ny sasany teny hoe Jesosy ny tompo il est le Sauveur, izy ny mpamonjy il est le Fils de Dieu, izy ny zanak'Andriamanitra il est celui qui fait les miracles. izy ilay manao fahagagana. On a dit beaucoup de choses sur ce qu'est Jésus, Be dia be ny zavatra nytenenina hoe izy Jesosy sur la manière que chacun comprend ou connaît Jésus, tamin'ny fomba fahatakarany tsirairay avy na fahalalan'ny tsirairay avy selon Jesosy, l'image que chacun avait de Jésus. araka ny sary nananany tsirairay avy ny amin'ny Jesosy. Mais la question se pose à chacun de nous aujourd'hui. Fa ny fanontaniana dia mipetraka amintsika tsirairay avy androany. Qui est Jésus pour toi? Iza Jesosy ho anao? Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Tena fantatro marina ve Jesosy? Est-ce que je connais réellement Jésus? Tena fantatro marina ve Jesosy? Tout le monde court dans ce monde. Ny olona rehetra dia mihazakazaka eto amin'ity zao tontolo zao ity. Il y a quelque chose qu'on cherche. Ary misy zavatra tedavina. Voilà pourquoi on court. Dia izay mahatonga antsika mihazakazaka. Il y a ceux qui courent pour avoir un travail. Misy mihazakazaka mba hahazoana asa, Et ceux qui ont un travail, ils courent pour avoir un bon salaire. ary ilay manana asa indray dia mihazakazaka mba hazo Il y karamatsara a ceux kokoa. qui courent pour finir leurs études. Misy mihazakazaka mba hamita amin'ny Il y fianarana, a ceux qui courent pour avoir un mari ou une femme. misy mihazakazaka mba hahazoana Il vady. y a toujours des choses qui nous préoccupent dans la vie. Ary misy zavatra be dia be foana masahirana antsika Et eto nous amin'ny mettons fiainana. notre cœur dans ces choses-là. Dia lasa apetratsika any amin'ireny zavatra ireny ho fotsika. Nous nous investissons sur ces choses-là. Dia lasa ataontsika any amin'ny fiainantsika. Mais Paul, Fa i Paoly il avait couru à travers toutes ces choses, niazakazaka tao anatin'ireny zavatra rehetra ireny au izy point même de persécuter le Seigneur, ary tonga hatrany amin'ny fanenjehana ny tompo azy tellement il izany. était zélé dans sa religion. Ary tena nanana zotom-po izy tao amin'ny fivavahany. Il pensait que sa religion était vraiment le top des tops. Ary izy tena nieritreritra hoe ny fivavahany dia tena top. Mais il y a un moment où le Seigneur l'a arrêté. Fa nisy fotoana ny tompo dia nanajanona azy Il s'est arrêté. dia nijanona izy. Il a demandé, qui es-tu Seigneur? Dia nanontany izy hoe iza ianao tompo? Et il a connu le Seigneur. Dia nafantatra ny Et tompo izy. maintenant il parle du Seigneur. Dia amin'izao izy dia miresaka ny tompo. Il parle en disant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dia izao ny teneny hoe ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy. C'est-à-dire, s'il y a des connaissances que nous pouvons acquérir, Izany hoe raha misy fahalalana izay voaraintsika, la connaissance la plus excellente, c'est celle de connaître le Seigneur Jésus-Christ. dia ny fahalalana izay tsara indrindra na tsara lavitra dia ny fahalalana an'i Kristy Jesosy. Ce n'est pas connaître Jésus-Christ à travers ce qu'il a fait ou ce qu'il peut faire, Tsy hoe mahafantatra an'i Jesosy fotsiny amin'ny zavatra nataony na amin'ny zavatra izay ho ataony, mais qui est réellement Jésus-Christ. fa iza marina moa Jesosy Kristy. Parce que Paul, lorsqu'il a connu Jésus-Christ, Satria Paoly tamin'izy nahalala an'i Jesosy Kristy tous ses centres d'intérêt ont complètement changé. dia izay tombony ho azy rehetrarehetra dia niova daholo. Tout ce qui avait de la valeur pour lui, c'est devenu comme de la boue.
dia izay zavatra nanana lanja rehetrarehetra ho azy a lasa toy ny taimboraka. Tout ce qu'il recherchait, corps et âme, Izay zavatra nitedaviny rehetra tamin'ny sainy sy ny fanahiny a c'est vatany sy ny devenu fanahiny comme de la perte. dia lasa faty antoka. Il a changé complètement de direction. Dia niova lalana tanteraka Il izy n'a pas continué le chemin où il avait entrepris. dia tsy nitoy tamin'ilay lalana izay nalehany teo aloha izy. Lorsque nous avons connu Jésus, Fa rehefa nafantatra an' Jesosy isika, quel chemin nous étions? tany amin'ny lalana ohatry ny ahoana no nisy atsika, Et maintenant que nous le connaissons, dia amin'izao tsika mahalala azy izao a sur quel chemin nous sommes? eo amin'ny lalana manahoana isika. Est-ce que nous sommes sur le même chemin? Mbola eo amin'ilay lalana teo aloha ihany ve tsika, Ou bien sur un chemin qui est à peu près pareil? sa eo amina lalana izay mbola mitovitovy amin'iny ihany? On n'est pas tout à fait sur ce chemin, mais on n'est pas tellement éloigné. Tsy hoe any amin'ilay lalana taloha tsika fa tsy nakalavitra teo ihany. Ou bien nous sommes complètement éloignés de cette voie. Sa tsika ny tena nanalavitra tanteraka an'io lalana taloha io, Parce que tout ce qui avait de la valeur pour Paul satria izay nanana lanja rehetra tamin'ny Paoly a est devenu de la pourriture. dia lasa tonga fahaloavana zava-poana, C'est devenu de la boue. lasa taimboraka. Il a pris un chemin complètement opposé. Tena naka lalana mifanohatra tamin'ny teo aloha mihitsy izy. Amen. Amen. Ces choses-là, je répète encore, comme l'a dit Paul, Ary reny zavatra ireny a averiko ihany aho ozy Paoly a, ces choses-là nous amènent à oublier le Seigneur. reny zavatra ireny dia mitondra antsika anadino a amin'ny tompo. Je ne dis pas que c'est pas bon d'avoir ses biens, Za tsy miteny hoe ratsy ny manana zavatra tsara, mais où se trouve notre cœur par rapport à tout cela? fa aiza ny fotsika manoloana izany zavatra rehetra izany. Les pharisiens, Ny fariseo a, ils ont médité la parole de Dieu. zareo a dia tena nandinika ny tenin'Andriamanitra. Ils cherchaient la vie éternelle à travers la parole de Dieu. Dia ry zareo a nitady ny fiainana mandrakizay a tamin'ny alalan'ny Et tenin'Andriamanitra. pour cela, ils méditaient jour et nuit. Dia tena hoe mandinika ny teny izy a andro aman'alina. Matthieu chapitre 5. Matio a toko 5. Matthieu chapitre 5 Matio toko 5 a, et le verset 39. dia ny andininy a fa 7:30. Deux minutes. J'ai l'impression... Non, ce n'est pas ce passage. 2 minutes. Le temps de vérifier. Vetivety fotsiny a. Oui, ça... Non, Jean plutôt, pardon. Jean chapitre 5. Jaona toko 5 azafady a. Et le verset 39. Dia ny andininy a fa 7:30. Oui. Jean 5, 39. Jaona toko 5 a andininy fa 7:30. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Donc, les pharisiens pensaient qu'en méditant la parole de Dieu, Ary ny fariseo zany dia nieritreritra hoe rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ils auront la vie éternelle. dia hanana fiainana mandrakizay Mais izy ireo. Jésus leur dit, vous vous trompez.
fa jesosy dia niteny tamin'izy ireo hoe Vous diso n'aurez pas ianareo la vie éternelle en méditant la parole. tsy hanana fiainana mandrakizay ianareo eo ampandiniana ny teny Mais cette parole rend témoignage de moi. fa ty teny ity dia manambara ahy C'est-à-dire que lorsque vous lisez la parole, ny dikan'izany hoe rehefa mamaky ny teny qu'est-ce que ianareo vous devez trouver? dia inona no tokony ho hitanareo Vous ao devez me connaître. tokony ho fantatrareo Parce que je suis la vie éternelle. satria izany fiainana mandrakizay Jésus est le chemin, la vérité et la vie. jesosy any lalana fiainana La fahamarinana parole parle de Jésus. ary ny teny dia miresaka momba ny jesosy Donc eux, ils pensaient que à travers la parole, ils auraient la vie éternelle. dia izy ireo dia nieritreritra hoe tamin'ny alalan'ny teny no azon'izy ireo ny fiainana mandrakizay Le centre de la parole de Dieu, fa ny ivon'ny tenin'andriamanitra c'est Jésus. dia jesosy Amen. amen Donc quand nous lisons la parole dans l'esprit, rehefa mamaky ny teny ao amin'ny fanahy isika qu'est-ce que nous rencontrons? dia inona no hitantsika Nous ao rencontrons le Seigneur. mifanena amin'ny tompo ao Nous isika connaissons le Seigneur. mahafantatra ny tompo isika Amen. amen À Béret, à Béret, Acte chapitre 17. Acte 17. asan'ny apôstôly antoko fafito ambin'ny folo On va lire à partir du verset 10. Oui, de 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Certains d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. asan'ny apôstôly antoko fafito ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary paoly sy silasy dia tena mpandehanany rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ka ny Beria ko raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagoga ny Jiosy ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tany Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsy koa maro tamin'ireo no nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaza sy ny lehilahy. Vous voyez les chrétiens de Béret, hitanareo ny kristiana tany Beria ils étaient sages. Hein? endry izy ireo Tout ce qu'on leur parlait, zay zavatra nytenenina tamin'izy ireo tout ce qu'on leur disait zay zavatra nylazaina tamin'izy concernant ireo la parole de Dieu, momba ny tenin'Andriamanitra vérifier, ils scrutaient pour voir si cela était vrai ou faux. dia nijery izy ireo ary nandinika hoe marina zany sa diso nikatsaka an'izany izy ireo Ils ne croyaient pas à tout ce qu'on leur disait. ry zareo dia tsy nino azay rehetra Ils nolazaina vérifiaient tamin'izy sur la ireo base de la parole de Dieu. fa no hamarin'izy ireo zany tamin'ny alalan'ny teny fototry ny tenin'Andriamanitra Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? fa inona zavatra mitranga ankehitriny Beaucoup de chrétiens dans le monde maro ny kristiana eny amin'izao tontolo izao erak'izao tontolo izao scrutent aussi les Écritures. izy ireo koa dia mikatsaka mafy ny tenin'ny soratra Comme l'avaient fait les pharisiens, tahaka ny nataondreo fariseo les pharisiens qui cherchaient la vie éternelle, fariseo zay mitady ny fiainana mais les mandrakizay chrétiens d'aujourd'hui, fa ny kristiana ce ankehitriny n'est pas la vie éternelle qu'ils sont en train de chercher. tsy fiainana mandrakizay ny tadiavin'izy ireo ato Ce n'est pas le Seigneur lui-même qu'ils sont en train de chercher. ary tsy ny tompo no tadiavin'izy ireo Mais ils cherchent comment est-ce qu'ils peuvent s'enrichir. fa ny zavatra tedaviny dia hoe ohatry ny ahoana ny ahafahan'izy ireo anakarena Où est-ce qu'il y a des bénédictions qu'on peut tirer? aiza misy fitahina afaka alaina Mais Jésus a dit, fa jesosy ny laza les Écritures parlent de moi. ny teny dia miresaka ny momba ahy na Jésus veut manambara que nous le connaissions, ary jesosy dia tiany afantatra azy isika comme Paul l'a connu.
tahaka nahafantaran'ny Paoly Et azy, quand Paul l'a connu, tahaka nahafantaran'ny Paoly azy, il a dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. dia izao no lazainy hoe ny fioaran'ny fahatsarany ny fahalalana ny Kristy. Ça veut dire s'il y a une meilleure connaissance que nous devons avoir, Izany hoe raha misy fahalalana tsaratsara kokoa tokony ho azontsika, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. dia ny fahalalana Jesosy Kristy. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent présenter Jésus, Ary misy olona tonga mampiseho an Jesosy, mais un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. fa Jesosy izay tsy tena izy. Si nous revenons dans Philippiens chapitre 3, Raha iverintsika ao amin'ny Filipiana toko 4, il y a une parole très très forte que Paul a utilisée. dia misy teny mafimafy kokoa izay lazain'i Paoly. Le verset 2. Andiny faharoa, Il dit, prenez garde aux chiens, tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, prenez garde aux mauvais ouvriers, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, prenez garde aux faux circoncis. tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. C'est fort ça. Tena mafy izany. Prenez garde aux chiens. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, Parce que les chiens, ils font quoi? satria na ny ataon'ny amboa, Ils vous dévorent. manaikitra anareo izy, mihinana anareo izy, Ils dévorent tout ce que vous avez ary mandrapaka izay anananareo rehetra pour izy s'enrichir. mba hanakarena, Parce que leur Dieu, c'est leur ventre. satria ny kibony no Andriamanina. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître qui est réellement Jésus. Izay no mahatonga antsika mila mahafantatra marina hoe iza moa Jesosy. Nous avons vraiment besoin de rencontrer réellement, personnellement Jésus. Ary tsika dia mila mifanena marina amin'ny hoe amin'ny Jesosy. Parce que si nous rencontrons ou si nous connaissons Jésus comme Paul l'a connu, Satria raha mifanena aminy isika sy mahafantatra azy tahaka ny nahafantaran'ny Paoly azy, nos priorités vont changer. dia iova ny lahara-pamehantsika, Nos centres d'intérêt vont changer. ary iova izay zavatra mahaliana antsika. Notre cœur, notre position, notre titre vont changer. Dia ny fotsika, ny toerantsika sy izay fiantsonantsika dia iova. Amen. Amen. Connaître l'excellence, avoir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Manana ny fioaran'ny fahalalana an Jesosy Kristy, C'est pas fahatsaran'ny seulement, fahalalana an ce Jesosy n'est pas Kristy. seulement connaître, Tsy hoe mahafantatra fotsiny, mais connaître l'excellence. fa mahafantatra, Avoir la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ. fa manana ny fioaran'ny fahatsaran'ny fahalalana an Kristy Et Jesosy. cette connaissance, ce n'est pas seulement connaître qu'il est né à Bethléem, Ary io fahafantarana io dia tsy mahafantatra fotsiny hoe teraka tamin'ny Betlehema izy, qu'il est le fils de Joseph et Marie, hoe zanaka Josefa sy Maria izy, qu'il est mort sur la croix, mahateo amin'ny hazo fijaliana izy, qu'il nous a sauvés. namonjy antsika izy. Ça ne suffit pas. Tsy ampy izay, Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. ary tsy fahalalana ara-tsaina ilay izy, Notre connaissance intellectuelle de Jésus fa ny fahalalantsika ara-tsaina an Jesosy fait de nous des religieux. dia ahatonga antsika ho lasa mpandeha amin'ny fombafomba-pivavahana, On n'avance pas. dia tsy mandroso isika. On prétend connaître Jésus, Mody mahafantatra an Jesosy isika, on peut le servir, afaka manompo azy isika, on peut venir à toutes les réunions de l'Église, afaka tonga amin'ny fivoriam-bavaka rehetra eo am-piangonana mais isika, notre vie continue, fa ny fiainantsika dia mitohy, notre chemin continue, lalantsika dia mitohy, rien n'a changé. tsy zavatra On niova, porte tout simplement le nom de chrétien. ary mitondra ny anaran'ny kristianina fotsiny isika. Paul, I Paoly lorsqu'il a connu réellement Jésus, rehefa nafantatra marina an Jesosy izy sa vie a complètement. dia tena tsy mbadika ny fiainany Nous connaissons tous l'apôtre Jean. Mahafantatra isika any apôstôly Jaona. Qu'est-ce qu'il avait fait pendant que le Seigneur était encore sur terre?
inona ny zavatra nataony tamin'i Jesosy mbola tetỳ ambonin'ny tany? Jean chapitre 21. Jaona toko faraky amby roapolo. Jean chapitre 21 et le verset 20. Jaona toko faraky amby roapolo andiny faharoapolo. Pierre s'étant retourné, il vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe, Tompoko, iza no hamadika anao? Un des disciples donc s'était penché, il s'était couché sur la poitrine de Jésus. Nisy mpianatra anankiray zany a, dia niankina teo an-tratran'i Jesosy. C'était Jean. I Jaona io. Jean, à cette époque, Ary Jaona tamin'io vanim-potoana io a, il était très jeune. tena mbola tanora izy. Alors pendant que Jésus était avec les disciples, Dia raha ohatra tamin'ny fotoana niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, Jean aussi, il était là. dia teo ihany koa Jaona, Ils étaient en réunion. dia tao anaty fivoriany foritra. Et Jean se couche sur la poitrine de Jésus. Dia Jesosy a niankina teo an-tratrany Jaona niankina teo an-tratran'i Jesosy. Merci. Admettons qu'il y ait des personnes, des adultes qui se réunissent. Ataontsika eritreritra hoe misy olon-dehibe mivory a, Et un d'entre eux, en pleine réunion, se couche sur la poitrine de l'autre. dia ny ray amin'izy ireo ao anatin'ilay fivoriana dia miankina eo ao-tratran'ilay anankiray. Ça, c'est pas normal. Tsy normal zany a. Mais dans cette situation, c'était normal. Fa tao anatin'ity toe-javatra ity a dia normal ilay izy. Pourquoi c'était normal? Fa nanina ilay izy normal? Parce que Jean était encore très jeune. Satria Jaona dia mbola tena tanora. Si nous sommes en réunion, Raha ohatra tsika anaty et fivoriana, un de mes enfants, pendant la réunion, se couche sur ma poitrine, dia ny zanako a tonga eo amiko a dia miankina eo amin'ny il n'y tratrako, aura pas de problème. dia tsy solany zany. Pourquoi? Satria manino? Parce que c'est un enfant. Satria zaza izy. Alors, Jean s'est couché sur la poitrine de Jésus. Dia i Jaona dia niankina teo an-tratran'i Jesosy. Ah, ça c'est Jésus, je me couche sur la poitrine du Seigneur. Ah, Jesosy ito a hiankina eo an-tratran'ny Tompo a. Mais regardons Jean quelques années plus tard. Fandao itsika hijery an'i Jaona taona vitsivitsy taty aoriana. Apocalypse chapitre 1. Apokalipsy antoko voalohany, Le verset 17. andiny fafito ambin'ny folo. C'est Jean qui a écrit ce livre. Ary Jaona no nanoratra an'ity boky ity. Quand je le vis, il parle du Seigneur, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ary nahita azy aho, ary raha nahita azy aho, dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tandany ankavanana ka nanao hoe, aza matahotra, izaho ny voalohany sy farany. C'est le Jean qui s'était couché sur la poitrine de Jésus. I Jaona io a, lay a niankina teo an-tratran'i Jesosy. Jésus était mort, Maty Jesosy, ressuscité, nitsangana il tamin'ny est maty, monté au ciel. dia niakatra tany an-danitra. Après les années qui se sont passées, tous les apôtres sont morts Dia nandeha ny fotoana dia maty daholo ny apôstôly a, et Jean seul était resté. dia i Jaona rehetra sisa nitavela. Il était emprisonné dans la prison dans l'île de Patmos. Ary izy a dia nikatraina tany amin'ny nosy Patimosy, Il a mûri, dia niamatotra il a izy, grandi nilehibe izy, et il a revu le Seigneur. dia niverina nahita ny tompo izy. Quelle a été son attitude? Dia nanahoana ny toe-pony. Il n'a pas vu le Seigneur depuis longtemps. Efa ela be izy ny tsy nahita ny tompo. Il pourrait dire, ah Seigneur, maintenant je te vois encore. Izy tsy nanao hoe Jesosy hitako indray ianao. Et il pouvait aller l'embrasser, se coucher encore sur sa poitrine. Dia hoe nihazakazaka izy dia mbola namihana azy indray ankina eo Mais an-tratrany indray. ce n'est pas ce qu'il a fait.
fa tsy izay no nataony Qu'est-ce qu'il a fait? fa inona nataony Il a eu une autre manière de voir le Seigneur. nanana fomba fijery hafa izy ny amin'ny Au lieu d'aller embrasser le Seigneur, raha tokony tonga izy dia amihana ny tompo il était tombé à terre et il s'est prosterné. tena hoe nenkohaka tamin'ny tany izy Il a compris qui est réellement Jésus. ary takany hoe iza marina moa any Jesosy. Autre était sa vision pendant qu'il était un disciple. Hafa ny fijeriny any tamin'izy mbola mpianatra. Autre était sa vision du Seigneur pendant que le Seigneur était sur terre. Hafa ny fijeriny any tompo tamin'izy mbola tetỳ ambonin'ny tany. Mais Jean, après, il a grandi. Fa rehefa avy eo dia nialehibe Sa Jaona vision du Seigneur a complètement changé. dia niova tanteraka ny fomba fijeriny any tompo. Il a connu réellement qui est Jésus. Ary takany hoe iza marina moa any Jesosy. Ce matin, Amin'ity maraina ity quelle est l'image que nous avons de Jésus? inona ny fijery ahitantsika an Jesosy, inona ny sary ananantsika momba an Jesosy? Celui qui répond à nos prières? Izay mamaly ny vavantsika ve? Celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin? Ilay manome antsika izay ilayntsika rehetra ve? Celui à qui nous pouvons tout demander? Ilay afaka angatantsika zavatra rehetra ve? Celui qui m'a sauvé? Ilay namonjy ahy ve? Est-ce que nous avons une connaissance intellectuelle seulement du Seigneur? Manana fahalalana ara-tsaina fotsiny ve tsika ny tompo? Ou nous connaissons réellement le Seigneur? Sa fantatsika marina hoe iza ny tompo? C'est par la révélation du Saint-Esprit que nous pouvons connaître réellement le Seigneur. Ary amin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanahy masina no ahafantarantsika marina hoe iza ny tompo. Il a connu le Seigneur. Paoly tamin'izy nafantatra ny tompo Non seulement que tout ce qui avait de l'importance pour lui est devenu comme une perte et de la boue, tsy hoe sy zavatra rehetra nieritreretina nanalanja teo aminy dia lasa faty antoka mais bien plus encore. taimboraka teo aminy fa ny ohatran'izay ihany ary. On va revenir dans Philippiens chapitre 3. Iverina amin'ny Filipiana toko fahatelo isika. On va lire le verset 10. Andininy fafolo. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Andininy fafolo endy mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Comment est-ce que Paul a connu Jésus? Ahoana no nafantaran'i Paoly an Jesosy? Il a connu Jésus Nafantatra an Jesosy à izy travers l'œuvre de la croix. tamin'ny alalan'ny asan'ny hazo fijaliana. Que par la croix de Jésus, Et sa tam- mort sur la croix, Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy nous teo amin'ny hazo fijaliana nous avons obtenu le pardon. nahazo an famelan-keloka Le isika. pardon de nos péchés. Famelan-keloka ny amin'ny Nous avons otatsika été fahotatsika justifiés ary no hamarinina isika et sanctifiés. dia no hamasinina. Paul a compris que ces bénédictions-là Ary Paoly dia natakatra hoe ireo fitahian'ireo sont nettement supérieures que toutes les bénédictions matérielles que nous pouvons avoir sur la terre. dia mihoatra lavitra noho ny fitahiana ara-materiala izay mety hananantsika eto ambonin'ny tany. Et donc il a compris Dia azony qu'il doit s'associer au Seigneur, dia tahakany hoe mila mifamatotra amin'ny tompo izy, s'associer dans la communion, dans les souffrances, miray amin'ny tompo ao amin'ny fiaretany dans la mort ao amin'ny fahafatesany et dans la résurrection. dia ao amin'ny fitsanganany. Je vais commencer par la résurrection. Atompoko any amin'ny fitsanganana le izy. Il y a une double résurrection que nous avons du Seigneur. Misy fitsanganana maty anankiroa izay ananantsika amin'ny tompo. Quelle est cette double résurrection? Ary inona io fitsanganana maty io? Lorsque nous participons
aux souffrances du Seigneur, rehefa mandray anjara isika ao amin'ny fijalian'ny tompo pendant que nous souffrons, eo amin'ny fijaliantsika na eo au amin'ny lieu de nous fiaretantsika plaindre, raha tokony monomonina au isika lieu de donner tort au Seigneur, raha tokony ametsiny amin'ny tompo nous nous isika soumettons au Seigneur, dia manetry tena eo nous anatrehan'ny nous tompo isika chargeons de notre croix, mitondra ny azy nous fijaliantsika renions à nous-mêmes mandany et tenatsika nous suivons le Seigneur. dia manaraka ny tompo Nous lui isika faisons confiance en toutes choses. mahatoky azy isika amin'ny zavatra rehetra Ces souffrances dia io fiaretana io font mourir notre chair. dia mamono ny nofontsika Lorsque nous nous abandonnons au Seigneur dans toutes ces situations, ary rehefa mamotsitra ny zavatra rehetra isika ny amintsika rehetra isika eo anatrehan'ny tompo ao anatin'io le toejavatra io vieil homme meurt. dia maty le olona taloha Et quand le vieil homme meurt, ary rehefa maty le olona il taloha est enterré. dia alevina izy Nous mourons de jour en jour. dia maty isika isan'andro Et isan'andro il y a un nouvel homme, l'homme nouveau, dia misy olona vaovao qui est régénéré en Christ, izay nateraka indray ao amin'ny kristy grandit et se développe en nous. mialehibe ao anatsika C'est la nouvelle créature, dia zay le olona vaovao créée à l'image de Dieu. izay niforonina amin'ny endrika Et là, nous andriamanitra marchons dans une vie de résurrection. dia eo isika mandeha amin'ny fiainan'ny fitsanganana Nous ne sommes pas offensés par tout ce qui se passe, ary tsika dia tsy mora tezitra ny amin'izay zavatra parce rehetra que nous mitrano, sommes tsy tohany. morts. Satria isika efa maty Nous ne sommes pas attachés aux choses de ce monde, itsika dia tsy mifamatotra amin'ny zavatra parce eny que amin'izao nous tontolo sommes izao. morts. Satria isika efa maty Nous ne sommes pas attachés à notre titre, ary tsika dia tsy mifamatotra Parce que nous sommes toerana morts. misy atsika satria isika efa et maty celui qui vit aujourd'hui, ary le velona ankehitriny c'est une nouvelle personne. dia olona vaovao Toutes les choses anciennes sont passées. ary efa lasa ny zavatra Et taloha donc nous marchons en nouveauté de vie. dia lasa miaina isika ao anatina Parce que fiainana les vaovao choses anciennes sont passées. satria efa lasa ny zavatra Ça, taloha c'est la première résurrection. zay ny fitsanganana voalohany Amen. amen La deuxième résurrection, ary ny fitsanganana faharoa c'est que au retour du Seigneur, hoe amin'ny fiverenan'ny tompo ceux qui sont encore vivants, izay mbola velona ils seront transformés dia hovaina izy ireo et élevés au ciel. dia hoatsangana makany Et ceux an-danitra qui sont déjà morts, ary ireo efa maty ils vont connaître la résurrection. dia hiaina amin'ny fitsanganana maty izy Si toi et moi, raha ohatra ka zaho sy ianao nous faisons partie de ces gens-là, raha ao anatin'le efa maty nous allons être ressuscités ensemble. dia hiara-tsangana amin'ny maty isika Pourquoi et comment? satria nahoana ary manahoana Je vais vous donner une image. omeko kisarisary ianareo Lorsque Dieu a créé l'humanité, rehefa namorina ny olombelona andriamanitra il a créé un homme, lehilahy iray no niforoniny Adam. adamo C'est ce que nous dit la Bible. izay lazainy baiboly amintsika Nous savons quand Adam a été créé. fantatsika hoe tamin'ny fotoana nahoana no niforonina i Mais adamo quand est-ce que toi et moi nous avons été créés? fa fantatsika ve hoe tamin'ny fotoana nahoana isika no niforonina Est-ce que Dieu a continué à créer des gens jour après jour? andriamanitra ve dia nitohina namboatra olona isan'andro 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 Non. tsy izay Lorsque Dieu a créé Adam, andriamanitra rehefa nanamboatra ny adama nous avons déjà été créés en Adam. dia efa niforonina tao anatin'ny adama isika Mais on attendait le jour de notre arrivée dans le monde. fa ny andro fotsiny tsika ny fotoana atongavantsika teto amin'izao tontolo izao Donc toute l'humanité zany hoe ny olombelona rehetra a été créée en Adam. dia efa niforonina tao amin'ny adama Lorsque Adam a été créé, ary rehefa niforonina i adama toi et moi, nous avons été créés en même temps. dia za sy ianao dia efa niforonina niaraka tamin'izay C'est pour cela ary izay no antony que lorsque Adam a péché hoe rehefa nanody adama et que la mort est entrée en lui, dia tafiditra tao anatiny ny ça fahafatesana a été contaminé à nous tous. dia lasa navoantsika rehetra izany Voilà pourquoi
nous subissons les conséquences du péché. Zay mahatonga antsika mizaka ny vokatry ny fahotana. Mais maintenant que nous sommes devenus des enfants de Dieu, Fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika qu'est-ce qui se ankehitriny, passe? inona ny zavatra Nous mitrano? sommes en Jésus-Christ Ao amin'ny Jesosy et Kristy isika, Jésus-Christ est en nous. dia ao amintsika Jesosy Lorsque Kristy. Jésus a été ressuscité des morts, Rehefa natsangana tamin'ny maty parce que nous Jesosy, sommes en Jésus, satria isika ao nous amin'ny sommes Jesosy, ressuscités avec lui. dia niara-natsangana tamin'ny ihany koa zany isika. Amen. Amen. Voilà pourquoi Ary zay no antony hoe Paul parle miteny Paoly de la communion de ses souffrances ny amin'ny fiombonana, ny pour amin'ny devenir conforme à lui dans sa mort. fiombonana amin'ny fizaliana mba mitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana. Parce que nous sommes en Jésus. Satria isika ao amin'ny Jesosy, Mais Jésus aussi, il est en nous. fa Jesosy koa dia ao amintsika. Amen. Amen. J'espère que vous me comprenez. Mino hoe azonareo an. Comme Jésus s'est chargé de sa croix, Tahaka ny Jesosy mitondra ny azy fizaliany an, voilà pourquoi nous aussi, dia tahaka izay ihany koa isika nous avons besoin de nous charger de notre croix. mila mitondra ny azy fizaliantsika isika. Comme Jésus Tahaka an' Jesosy an, s'est renié lui-même et sa position et sa place dans le ciel, nandany tenany izy an, ary ny namotsitra ny toerany an tany an-danitra, nous avons besoin de renoncer dia mila ihany koa isika à mandà toute gloire que nous avons, ny voninahitra rehetra izay à mety tout hananantsika, titre, à toute position, ny amin'ny toerana rehetra izay mety hananantsika, à tout orgueil, amin'ny avinavina, à tout ce qui nous attache. amin'izay mampifamatotra antsika. C'est pour cela que nous avons besoin Ary izay mahatonga antsika hoe de mila participer aux souffrances du Seigneur. mandray anjara amin'ny fizalian'i Kristy. Donc lorsque nous écoutons la parole Zany hoe rehefa mihaino ny teny isika, et lorsque nous lisons la parole, rehefa mamaky ny teny isika, ça doit nous amener à connaître, à rencontrer le Seigneur. dia tokony mitondra antsika zany an ahafantatra sy hiaona amin'ny tompo, Parce que toute la parole parle de Jésus. satria ny teny rehetra dia manambara an Jesosy. Ce n'est pas facile Ary tsy mora zany an, parce que le monde a sa course satria izao tontolo izao an dia manana ny hazakazany et son influence sy ny fisarihany. et beaucoup de chrétiens sont influencés Dia be ny kristianina voasarika à suivre cette course manaraka an'izany hazakazaka pour izany, s'identifier au monde, ary manahaka an'izao tontolo pour izao ressembler au monde, mba hitovy amin'izao tontolo pour izao, avoir ce que le monde donne ou peut donner. mba ahazo an izay omeny izao tontolo izao na afaka omeny izao tontolo izao. On a des titres, on a des positions Manana toerantsika, manana anarana qu'on isika veut protéger, izay tiantsika harovana comme le monde le fait. tahaka ny ataon'izao tontolo izao. Il y a la convoitise de ce monde Ary misy ny fitsiriritana an'izao tontolo qui izao attire les gens. izay misarika olona. Et voilà pourquoi il y a des chiens, Dia izay mahatonga an'izy hoe misy amboa comme dit Paul, tahaka an'ilazay Paoly qui sont là izay eo an pour utiliser la parole mba hampiasa ny teny pour an dévorer. mba andrapaka. Où est-ce qu'il y a des bénédictions? Aiza misy Où fitahina, est-ce qu'il y a des richesses? aiza misy Des bénédictions et fananakarena, des richesses. fitahina sy Matériel. fananakarena ara materialy. On est attaché à un christianisme matérialiste. Ary lasa mifamatotra isika amin'ny kristianisma ara Mais materialy. Jésus a dit, Fa Jesosy ny ces teny an paroles parlent de moi. hoe ny teny an dia manambara ahy. En lisant ma parole, Ary rehefa mamaky ny teniko vous an devez me connaître. dia tokony mahafantatra ahy ianareo. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain, frères et sœurs, cette course. Fa nefa ny antsy foana zany hazakazaka izany raha lasaina bavy an, Parce que en suivant cette course, satria rehefa manaraka an'io hazakazaka io isika
en nous associant aux souffrances du Seigneur, ary rehefa miombona amin'ny fijalian'ny tompo isika, en nous associant à sa mort rehefa miombona amin'ny fahafatesany et à sa résurrection, sy amin'ny fitsanganany, nous obtiendrons la récompense. dia ho azontsika ilay valim-pity, Nous obtiendrons le prix. ho azontsika ilay loka. Et c'est ce que Paul, pour terminer, Ary izay no lazain'ny Paoly amaranantsika azy parle au verset 13 et 14. eo amin'ny andiny fahatelo De ambin'ny folo sy Philippiens faefatra 3. ambin'ny folo, Filipiana toko fahatelo ihany. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo amin'ilay Filipiana toko fahatelo teo, ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Endy, miezaka hanatratra ny marika aho, azoko ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Nous ne sommes pas encore parvenus. Mbola tsy tonga isika, On n'est pas encore parfait. mbola tsy tanteraka isika. Le Seigneur veut travailler en nous. Ary betsaka ny zavatra izay mbola tiany tompo hiasana ao anatsika, Mais nous ne devons pas perdre courage. fa tokony tsy ho kivy isika, Nous devons continuer à courir cette course fa tokony mitohy mihazakazaka ao anatin'izay hazakazaka izay, et oublier ce qui est en arrière. dia manadino ny any aoriana. On ne peut rien garder de ce qui était en arrière. Ary tsy afaka mihazona nainana isika any amin'izay tany aoriana, Ce sont des fardeaux fa vesatra ireny qui nous empêchent d'avancer. izay manakana antsika tsy handroso. Nous avons besoin de nous débarrasser de tout fardeau Fa mila mamotsitra izay vesatra rehetra eo amintsika isika, pour être libre, mba afatsika ho afaka, être léger ho maivana, et continuer à courir, dia hanohy ny hazakazaka, continuer à avancer hanohy handroso, et ne pas nous laisser charger, avoir des poids en nous. dia tsy hamela ny tenantsika ho vesarany na vesatra. Le monde ne veut pas que nous avancions. Ary izao tontolo izao dia tsy tiany isika ara-mandroso. Il peut nous montrer un chemin, Afaka mampiseho antsika lalana izy, mais nous avons besoin de prendre un autre chemin. fa mila mandray lalana hafa isika. Manadino izay any aoriana, Et nous porter vers ce qui est en avant. dia mandroso makany amin'izay makany aloha. C'est-à-dire, il y a une autodiscipline. Izany hoe misy fifehezan-tena ao, Il n'y a pas de loi. tsy izaha Il n'y a pas de loi. loha, Ouais. tsy misy lalàna, On n'impose de loi à personne. ary tsy mametraka lalàna amin'ny zana izy. Wow, toi, tu dois faire ceci, c'est pas cela, ainsi de suite. Non. Tokony manao izao ianao, tokony manao izao ianao, tokony manao izao ianao, tsy izay. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Fa tamin'ny fahafahana no ianatsoany Kristy antsika. Mais cette liberté n'est pas un désordre. Fa io fahafahana io nefa ny dia tsy korotana akory. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous Manana ny fahanan'Andriamanitra isika ao qui nous anatsika, enseigne toutes choses, izay mampianatra antsika ny zavatra qui nous rehetra, donne du discernement sur toutes choses. izay manome antsika fanavanana amin'ny zavatra Nous avons sa parole rehetra, manana ny qui teniny nous isika, enseigne à réajuster certaines choses, izay mampianatra antsika anitsy zavatra à sasasasany, réajuster ce qu'il faut réajuster, anitsy izay tokony ahitsy, à nous aligner à la volonté et au plan du Seigneur, ary fanaraka amin'ny ce qui n'est sitrapon'Andriamanitra, pas facile à notre chair, izay tsy mora ho an'ny nofontsika, ce qui n'est pas facile à l'homme naturel. tsy mora ho amin'ny olona ara-natoraly. Mais si nous nous soumettons à cela, Fa raha ohatra isika ka manaiky an'izay, nous obéissons, mankatoa, nous aurons donc la récompense, dia ahazo ilay valim-pity le isika, prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Parce que Jesosy. c'est cela que nous avons été appelés. Satria izay no ny antsonantsika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika. Alléluia. Merci Jésus.